aok'izay ny kolikoly tia rano vaovao misy antsika ity no amaranana ny loha hevitra dia ny fampitompona ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny finoana sy ny fiangonana. Ny avy eo anivon'ny braoparty ny Bianco Antananarivo no mitarika antsika amin'izao herinandro izao dia nasain'ny fandarana indrindra ny talen'ny Bianco eto Antananarivo Ramatoa Faramalala Rakotoarsoa. Ny fanontaniana mipetraka avy hatrany satria betsaka ireo karazana fivavahana efa nivahiny teto amin'ity fandarana ity Ramatoa Tale dia hoe voafaritra ny lalàna ve ny fampitompona ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ireo sehatry ny mpino zany hoe an'ireo mpivavaka. Faly marahaba atsika mpiaino fandarana aok'izay ny kolikoly indray amin'izao alatsinainy 15 ny volana febroary izao. Ety ampiandohana dia tiako foana ihany ny mampatsiahy ny mpiaino fandarana fa ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara dia miainga foana ihany amin'ny paikady pirenena na paikady nasionaly idina ao amin'ny kolikoly. Ny andraikitry ny fiangonana na koa ireo fikambanana ara-pivavahana maro dia voarakitry ny lalàna ao amin'ny andininy 17 ny lalàna 12 aotra 20. Io andininy 17 io dia tena mamaritra mazava ny andraikitra ny fikambanana ara-pivavahana, ny fikambanana sy fikambana-piarahamonina rehetra dia manana didy hitondra ny fanohanany sy ny fanampiana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena. Aok'izay ny kolikoly. Raha vao miresaka ny ady amin'ny kolikoly tsika dia any amin'ny Bianco no nanany olom-pirenena fanantenana eny fa nareo mpivavaka izay resahantsika ary inona ny tantsoroka zany omen'ny anivon'ny Bianco ho an'izany mpino zany amin'izany hoe ady amin'ny kolikoly zany tompo. Tsara foana ny mampatsiahy atsika mpiaino fandaharana ny fomba fiasa hoentin'ny barao maleo tena iadina amin'ny kolikoly hitarihana an'izany ady zany. Ny fomba fiasa mampanao na le mode opératoire faire izay fampitompona sy fampandraisana andraikitra ny tsirairay sy ny sehatra rehetra amin'ny ady amin'ny kolikoly ary tafiditra indrindra ao anatin'izany sehatra maro samihafa zany ny fiangonana sy ny fikambanana ara-pivavahana maro. Efa miroso moa izany fampandraisana andraikitra ny fiangonana sy ny fikambanana ara-pivavahana maro zany amin'ny ady amin'ny kolikoly raha tsy hitanisa fotsiny afa-tsy ny fifanaraha-piaramiasa iarahana ny Bianco sy ny fikambanana laika eo anivon'ny FJKM amin'ny alalan'ilay tetikasa lamako na koa ilay hoe laika mandaha kolikoly. Teo ihany koa ny fifanaraha-piaramiasa ny arahan'ny Bianco sy ny fikambanan'ny vondron'olona kristianina izay mahatsapa fa tokony isy fandraisana andraikitra lehibe kokoa ataon'ny kristianina amin'ny ady amin'ny kolikoly. Noho izany dia nanome tolo-tanana ny fikambanana hetsika kristianina ho fampandrosoana amin'ny firenena izay teto anivon'ny barao maleo tena iadina amin'ny kolikoly mba hahafahana mampandroso bebe koa an'izany ady izany. Aok'izay ny kolikoly. Tsara foana mampatsiahy atsika mpiaino fa ireny fifanaraha-piaramiasa atao miaraka amin'ny barao maleo tena idina amin'ny kolikoly ireny dia arahina vinanasa sy drafitrasa izy ireny. Ifaneken'ny rotonta izy ireny ary dia vonona trano ny Bianco manome tolo-tanana ny mpiara-mombonantoka amin'ny fanatanterahana ny drafitrasa. Anisan'ny nefa mahavelo mpanantenana ihany koa dia ny finiavana sahady eo amin'ny finoana silamo anohana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ety ampamaranana dia tiako ny manentana antsika mpitarika fiarahamonina rehetra na ny fiangonana izany na ny fikambanana ara-pivavahana izany ianareo olobe toiteny eto amin'ny firenena hanamafy ny fanabeazana ny olom-pirenena hiady amin'ny kolikoly. Tsara ihany nefa no mitondra fanamariana fa ao anatin'izany fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetra iarahana amin'ny barao maleo tena iadina amin'ny kolikoly izany dia amin'ny tandro tahaka ny anak'Andriamaso ny fenitra amin'ny fehan'ny asany eto anivon'ny barao. Inona moa ireo fenitra ireo ny fahaleovantenany ny fanajana ny tsiambaratelo eo amin'ny lafin'ny fanadihadiana ary indrindra ny fanajana ny fahamarinana. Ary amafisina hatrany fa isika miaraka tokoa no mandresy ny kolikoly. Aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny tenin'ny marina. Izay ny voasoratra ao amin'ny Exodus 3:9. Kristianina sy mpianatra beazina amin'ny sekoly silamo Rahampitso no izara aminao ny fahatsapan'ny kolikoly sy ny fanabeazana arantoviny izy ireo manodidina izany. Aok'izay ny kolikoly.